Zay no mahakasika an'iny fa nofaranana tamin'ny alalan'ny alpandizana kosa ny herinandron'ny CNAM dia tsy amin'ny hôtel Carlton Anosy no nanatanterahana izany lanonana izany. Fahombiazana ny herinandron'ny CNAM ho ny mpitantana. Famelabelan-kevitra ny resana ny momba ny taranja ampianarin'ny CNAM narahana varavarana misokatra ary famoahana indray mihira izay ahitana mpiofana 50 ary nofaranana tamin'ny alpandizana teto amin'ny Carlton Anosy. Ireo no nokarakaraina tao anatin'ny herinandron'ny CNAM. Ny CNAM izay manofana expert comptable, fitantanana orinasa ary ingénieura momba ny science, momba ny industrie sy ny teknolojia, momba ny fampitam-baovao, sciences industrielles et technologie de l'information ary diplôma atolony dia ankatoavin'ny firenena frantsay. Tena afaka miasa izy satria manko ny système LMD zany ny atao amin'ny Conservatoire national des arts et métiers dia manomboka rehefa mahazon'ny voalohany izy ny licence dia efa afaka miditsy eo amin'ny sehatsy ny asa satria le diplôma zay avokoa dia diplôma mitovy diplôma zay atolotsy omen'ny ministère de l'éducation any France, zany hoe diplôme d'état français izy dia afaka miasa be olo reo na ito toerana na any velany. C'est donc comme zany diplôme d'état français zany dia diplôme reconnu au niveau international registre. Taorin'ny herinandron'ny CNAM dia mbola izy ny hetsika manaraka toto-saina. Fetin'ny CNAM amin'ny 10 octobre. Tiako tenenina hoe fetin'ny CNAM tamin'ny 10 octobre no nisokafan'ny CNAM voalohany tany Frantsa zay ny abbé Grégoire tamin'ny 1794 nanokatra azy tao anatin'ny révolution français. Marihako fa ny Conservatoire national des arts et métiers sy ny école polytechnique, l'école voalohany école supérieure, université français voalohany zay navoaka ny révolution frantsay. Zany hoe ny Conservatoire national des arts et métiers dia anisany raha tsy teny za hoe voalohany jira eo amin'ny université français satria amin'izao fotoana zao dia efa mihoatsany 100 000 ny étudiants amin'izany université zany. Ho any eto Madagasikara dia etsy 67 hectares no misy ny CNAM. Raha iverenana ny momba ny lanonana omaly teny amin'ny Carlton Anosy, raha ny zava-nisy dia nafana ny ambiance. Ary fotoana ny onan'ny fianakaviam-ben'ny CNAM ny omaly alina io.